Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika rehetra ko malala tratra ity sabotsy 10 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny boky Néhémie toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 9. Néhémie toko voalohany andiny toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 9. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitaraina mafy ny lehilahy sy ny vadiny ny amin'ny jiosy rahalahiny. Fa nisy nanao hoe maro izahay mba amin'ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy, koa tahazo vary izahay mba hoaninay velomanay. Ary nisy koa nanao hoe ny taninay sy ny tanim-bolobokay ary ny tranonay dia efa nataonay antoka, koa tahazo vary izahay noho ny mosary. Ary nisy koa indray nanao hoe efa nisamboly izahay andoavanay ny etran'ny mpanjaka ary ny taninay sy ny tanim-bolobokay efa nataonay antoka. Kanefa mba tahaka ny nofin'ny rahalanay ihany ny nofinay, ary tahaka n'izany ihany ny zanakay. Fa na dia izany aza, indreo izahay manetry ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy ho andevo, ary ny sasany amin'ny zanakay vavy dia efa andevo rahateo. Nefa tsy manakoety manavitra azy izahay, satria lasa ny sasany ny taninay sy ny tanim-bolobokay. Dia tezitra indrindra raha nareny fitarainana sy izany teny izany, ary ny hevitra tao am-poko ka nananatra mafy ny manakaja sy ny mpanapaka kanona taminy hoe samy mampanana zavatra amin'ny rahalahinareo avy ianareo. Dia nanendry fiangonandehibe aho hitsara azy, ary hoy izao taminy: izahay arak'izay tratry nanananay dia efa nanavitra ny jiosy rahalahinay izay efa namidy tamin'ny jentilisa. Fa ianareo kosa moa hivarotra ny rahalahinareo va? Ka amidy aminay va izy? Dia siny izy fa tsy hitany izay avaliny. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, tsy mora akory ny manarina ny firenena. Isan'ny zavatra sarotra zany. Manova toe-tsaina tsy zavatra mora zany. Manova ny fomba fiaina andavanandro tsy zavatra mora zany. Zany no asehon'ny boky Néhémie ny fahasarotana zany ataontsika hoe fanombohan-javatra vaovao, fanarenana, fanefena. Ny boky Néhémie zany dia ny tantaran'ny tranga tamin'ny fiverenany zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana. Zany hoe rehefa avy no handevozina nandritry ny 70 taona izy tany Babilôna, dia no ahafahan'ny Persianina, satria resin'ny Persianina ny Babilônianina, dia no ahafahan'ny Kirosy, dia navelany nody tany amin'ny taniny ny zanak'Israely na ny Joda. Dia rehefa niverina tany amin'ny taniny ny Joda, dia mazava ho azy tany laozana nandritry ny 70 taona efa nisy olona. Fa tsy hoe tsisy olona akory ny tany rehefa na dia 70 taona babo tany an-tany lavitra tany zanak'Israely na ny Joda, dia ny fanjakana varatra moa natao hoe tena hoe Israely, fa ny fanjakana atsimo natao hoe Joda. Joda io babo tany Babilônia io, dia 70 taona izy tany. Mazava ho azy fa ny 70 taona ny fahababoana nandaozana ny tanàna dia nisy olona niasa, nisy olona mpiavy, nisy samaritana, nisy isan-karazany ireo olona zay nonona tao amin'ny tanin'ny Joda tamin'ny tsy nateo tsony ny Joda. Rehefa niverina ny Joda avy any amin'ny fahababoana, dia niteny manao hoe tonga maka ny taniny zay efa anazy izy. Dia teo no tonga ny olana. Raha ohatra ka manarina zany ny firenena, dia inona ny zavatra maika? Ny tantaran'Ezra sy Néhémie dia maneho fa ny ara-panahy lasa, ny ara-panahy no mandeha mialoha. Zay no mahatokany hoe ny fanarenana ny tempoly no lasa aloha. Zany hoe ny fanarenana ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fanarenana ny fiverenany fanompoana amin'ny endriny tokony ho izy. Dia ny fanompoana Ezra zany, na ny marimarina kokoa moa ny tantaran'ny Zerobabela sy Josoa no na i Jesoa koa no lazana azy, dia izy roa lahy reo zany no nitarika ny fanarenana ny tempoly. Fa i Néhémie kosa no nanomboka, rehefa nanomboka niarina tsikelikely no fanarenana ny fitaovam-pivavahana, ny fanompoana, ny sorona tao amin'ny tempoly, dia niditra kosa Néhémie. Néhémie indray dia nitarika ny fanamboarana ny manda, any hoe ny tanàna zany.
mpisorona Ezra ry Zerobabela zany a de izy no namerina tamin'ny laonitsikelikely ny fiverenany fanompoana fa lahika kosa Nehemy de nitarika ny fanarenana ny tanàna sy ny manda. Efa talohan'ny fanarenana ny tempoly ihany no nikasa ny amerina ny manda ny Joda saingy tsy navelan'ny mpanjaka fa ity fanoroana eto amin'ny boky Nehemy ity vao lamina le hoe andahoara amboarina indray ny tanàna. Misy dikany zany revako malalany hoe raha toa ka manarina firenena mamerina amin'ny laon'ny tokony ho izy de zao manomboka amin'ny tokony hanombohany de lay maha olona aloha zany hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra, lay fanahy, lay toetra, lay finoana, lay fivavahana, lay maha olona aloha. Zay nataony Ezra ao aorianan'izay vao ny lafiny materiel, ny toe-karena, ny fandripahalemana zay moa ny dikany hoe manda, ny fiarina zay ny dikany tanim-boaloboka sy ny sisa rehetra eto. Amin'ny toko fahadimy ara zay eto am-pelatanantsika de nisy zavatra nitranga. Nehemy zany nitarika ny fanorenana ny manda, zany hoe lay mba ahafahan'ny olona mamokatra tsara, ahafahan'ny varotra mandeha araka ny tokony ho izy de tsy maintsy ny fefena ny tanàna, mba hisian'ny fandripahalemana, mba hisian'ny fiainana milamina ao anatin'ny manda de ny manda zay rava tamin'ny andron'ny Babiloniana de naverina amin'ny laoniny aloha. Tsy mora akory zany toe-javatra zany satria rehefa miverina avy any amin'ny fahababona ny zanak'Israely, ny tany zay efa nilaozany ritriny fitopolo taona de ngazana, tsy mamokatra, tsy maintsy mbola lamina koa ny fomba ny fanana tany, be de be zany le olana. Nefa lay asa tsy maintsy atao, lay etra tsy maintsy aloha, ny adidy amin'ny fiarahamonina amin'ny fanaovana ny manda tsy maintsy natrehana, ary tao anatin'lay tanàna efa nisy koa nefany ny firenena kely manodidina nanao zay tsy ahavitanin'ny manda. Nanao zay tsy ahavitanin'ny manda, nietraketraka tamin'ny Joda ny hoe inona moa ny iverenanareo, efa nay ny teto ny tany, nanao zay tsy ahavitanin'ny manda mihitsy ny firenena nanodidina ny zanak'Israely nanodidina ny Joda na ny tao anatiny ary satria efa nisy olona nipetraka tao de nanao zay fomba maro samihafa tsy ahavitanin'ny manda. Tao anatin'izany zavatra rehetra zany de nisy krizy ary. Nisy krizy. Andiny ny fahadimy io de nisy krizy ara-toe-karena zay niteraka krizy ara-tsosialy ary niteraka krizy mihitsy asa tao amin'ny fiarahamonina. Hitantsika amin'ilay endrika nisehon'ilay krizy satria nisy nosary, nisy fahasarotana tamin'ny andavanandro de nisy zany reo lehilahy maro zay raim-pianakaviana nitaraina tany amin'ny Nehemy izay nitarika ny fanarenana ny manda, nitarika ny fanarenana ny lay toe-karena sy le fiainam-piarahamonina zany. De nitaraina manao hoe mba jereo rehefa mijaly mivady aman-janakay tsy ho makanina izy. Mba jereo rehefa ny tanim-boalobokay sy ny taninay dia tsy mamokatra tsony ny sasany rehefa lasa natao antoka, mba jereo rehefa ny zanakay lahy ny zanakay vavy tonga andevo, mba jereo fa mba ohatran'ireny nofony reny rahalahanay reny ihany satria nisy tao anatin'ny firenen'ny Joda zany nisy nanan-karena ihany, nisy ny lamina ihany, nisy antsana lehibe nampisaraka ny manan-karena sy ny manitra tao amin'ilay fiverenana avy any amin'ny fahababona dia iretsy tratra ny tsindry azo lena vokatry ny krizy ara-tsosialy sy ara-piarahamonina de nitaraina tamin'ny Nehemy hoe mba jereo fa mijaly loatra rahay dia mba ohatran'ny nofon'ireo rahalahanay zay milamina nge nofonay fa jereny zanakay tonga andevo, mijaly, verizo, jereny tsy mihinan-kanina sy ny sisa rehetra. Dia ny fiatrehan'ny mian'izay moa ity toko fahadimy ity, ny fiatrehany an'izay lay fanehoana hoe ao anatin'ny fiarahamonina dia na fiarahamonina inona na fiarahamonina iny de tahaka n'izay koa ny fiarahamoniny zanak'Israely mety misy krizy ara-tsosialy, mety misy krizy ara-toe-karena. Na fiarahamonina inona na fiarahamonina inona zany na de fiarahamoniny mpino azy de mety misy krizy ara-toe-karena, krizy ara-tsosialy mandrakariva. Tsy hoe satria zany ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababona, tsy hoe satria no afahan'Andriamanitra avy any Babilôna, tsy hoe satria ny tarihin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra olo-kendry tahaka ny Nehemy de izao afaka tsy misy krizy.
fa mety misy krizy mandrakariva ry havana ny firenena na ny fiarahamonina na ny tokantrano na dia eo azany hoe mampino nympino fa ny mahasamy hafa azy revako malala de ny toetsaina mety miatrika izany sy ny endriky ny vahaolana hiatrehina sy omen'Andriamanitra ao anatin'izany krizy zany. Ny olana otsika teo de misy disadisa to anatin'ny fiarahamonina vokatry ny fantrana sy ny lafin-javatra maro samihafa ery ivelany ny firenena ivelany etraketraka ny tao anatin'ny fanambaka dia misy krizy. De inona ny fomba niantrehny Nehemia zany krizy zany? Voalohany indrindra de i Nehemia no nanao ohatra voalohany tenany. I Nehemia no nanao ohatra voalohany ny tenany. Zany hoe manomboka aminay mpitarika io ry havako malala. Nehemia de mpitarika de nasehony aloha fa ny tenany ny voalohany tokony ho tonga ohatra amin'ny fitiavanamana. Ny tenany ny voalohany nataony tonga ohatra ho alay tahaka amin'ny zavatra maro samihafa, amin'ny fitondratena, amin'ny manodidina azy. Ndiny fa 450 dia hoy Nehemia 12 taona zay izaho sy ny rahalahiko tsy mba nihinana zay anjara fiveloman'ny gouvernoura, satria gouvernoura Nehemia, dia fa ireo gouvernoura fahiny zay teo alohako ireo dia nahavaky tratra ny olona kanam-pandoha azy hanina sy divay ary sekely volafotsy 700 koa, fa izaho tsy mba nanao zany noho ny fahatahorako an'Andriamanitra. Eny izaho naharitra nanao io manda io ihany sady tsy nividy tany zahay ary ny zatoviko rehetra de voangona anao ny asa. Nasehony Nehemia zany hoe na de gouvernoura azy izy tsy mba nahararoatra ny fahefana maha gouvernoura azy, tsy mba nananaroatra nanangona tany na iteneny hoe tsy nividy tany akory zahay ary na de ny zatoviko zany hoe ny andevony zany dia zay tokony ho anampy azy dia nasainy nanampy ny fiarahamonina. Rehefa malala isan'ny ataotsika hoe leadership na fomba fitarika mahomby indrindra de izao lay mpitarika no manao tonga ohatra. Ary isan'ny ataotsika hoe mahaingana ny fanovana toe-tsaina, isan'ny mahaingana ny fiovana toe-tsaina raha manomboka eo amin'ny mpitarika izany. Ny fiovana toe-tsaina de tsy tenenina manao hoe mba miova mo hoe tsy zay de miova ny toe-tsaina, hoe andetsika iova toe-tsaina tsy zay, fa manomboka eo amin'ny fanomezana modely ary ny mpitarika ny kristianina zany, satria ny kristianina de nateraka ho mpitarika ao amin'ny tompo dia tokony ho modely alay tahaka. Ary zay nataony Nehemia teto ry havako malala. Raha ohatra ka manarina firenena ao anatina krizy sosialy, krizy ana toe-karena tahaka an'izay mitranga ty Afrika isika, de izao manomboka amitsika mpitarika izany. Manomboka amitsika mpitarika, manomboka amitsika kristianina zany ny fanomezana toetra tonga ohatra ho an'ny fiarahamonina. Fa ny faharoa zay naseho an'i Nehemia izay toetra zay hoe nareo ho samy manangona ho an'ny tenanareo, tsy mampaniny anareo ny mivelona eo andamosiny rahalahanareo, mampanambolonareo, mampanjanabolonareo eo andamosiny rahalahanareo nareo ny manan-karena. De hoy Nehemia manao hoe za tsy nanao an'izany na de afaka nanao an'izany ary. Fa tsy ampy Nehemia zay ry havako malala hoe tonga ohatra ihany izy fa nijoro ho amin'ny fahamarinana izy. Nijoro ho amin'ny fahamarinana izy, namerina ny fahamarinana izy, ny teny izy zany, nananatra izy. Rehefa tonga ohatra izy de izao koa nijoro izy nananatra. Hitantsika amin'ny 9 zay novakitsika teo. Izahay araky ny tratry nanananay de efa nanavitra ny jiosy rahalahanay zay efa namidy tamin'ny jentilisa, fa ianareo kosa moa hivarotra ny rahalahanareo va amidy aminay va izy. Zany hoe nidika le teny de manao hoe zahay niady mafy satria tsy tokony adinoina fa diaspora Nehemia, zany hoe olona nanazena izy azy tany amin'ny fanjakany Artaxerxes izy, zany hoe tany amin'ny fanjakana persianina. Dia diaspora izy, zany hoe olona jiosy izy fa nananazaina izy azy tany amin'ny fanjakana persianina fa nody izy nangataka aloha ody amboatrany manta.
zany hoe nandray fanapa-kevitra izy hoe na de mana zay mahazahay ary zay a taty amy fahababona tany amy lavitra tany amy fanjakan'ny persiana de zao ody zahay ary rehefa nody zay ozy de zao rehefa nitarika fanarena pirenena zay de zao nahafoy zavatra be dehibe zay ny alatany nefa tonga ty zay mahita anareo jerety ataonareo mifampihinana ary mifampitsetitra asa amin'ny andininy fahafito sy fahavalo avako malala tsy mifanalavitra am'izay mety hitatsika aty Afrika na mitoerana maro na eto Madagasikara koa aza ny toe-javatra tahaka zany ny voizin'ny emiry avako malala de zao ny toetra tonga modely ny fametrahana ny fahamarinana araka ny tokony ho izy ary ny fahatelo ny fitiavanamana ny famerenana araka ny tokony ho izy ny fihavanana ny fifanajana ny fialana amin'ny fifanararaotana tsy hoe satria misy fomba na ahafahana mifanararaotra de mifanararaotra de eto a de nahitsiny mizy eto itsain'izay hoe mba jereo ny fangiry firininy rahalanao mba jereo ny fahantrano ny rahalanao aza manararaotra ny fahantrano ny rahalanao tsisy heviny mihitsy ny hoe manan-karena ianao manana be dehibe ianao nefa ny rahalanao andevo tsy ho makanina maty mosary tsy manana ny taniny araky ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy ny loha hevitsika moa avako malala de ny hoe fitoriana ny filazantsara n'ity volana septambra ty mikeleza ainy amin'ny fitoriana filazantsara na amin'ny asa fitoriana zavatra roa zany no asehony zany ity tantara ty amin'ny fitoriana ny filazantsara voalohany de zao ny fitoriana ny filazantsara de filazantsara manova toe-tsaina rehefa mitory ny filazantsara itsika ny filazantsara de manova ny toe-tsain'ny olona inona le toe-tsaina miova tsy hoe toe-tsaina miova fotsiny am'izao fa toe-tsaina manjary ty namana manjary toe-tsaina ty tanindrazana manjary toe-tsaina ty an'Andriamanitra manjary toe-tsaina ty manaja namana manjary toe-tsaina ty manampy ny hafa ny filazantsara afaka malala dia manome toerana ny lay olona mahendrika Andriamanitra ny olona ndray mantsy diso fijery ny olona amin'ny tsony hoe fitoriana filazantsara fantradray somary ataotsika hoe misy masitsika many io filazantsara io no nanova ny toe-tsaina nentim-paharazana ndrandray mifanohitra amin'ny toe-tsaina nentim-paharazana eny tokoa misy amin'ny rehefa mitory ny filazantsara tsika de misy miova ao dia inona ny miova ny fanompo-tsampy zany miova ny fanompona ny maty zany miova fa izao misy kosa zavatra zay mahamalagasy atsika tena tsy mifanohitra amin'ny filazantsara tsy ray na roa fa be dehibe ary ho atsarainy filazantsara ary ambony noho ny fihavanana malagasy ary ny fifankatiavana fihavanana malagasy miorina amin'ny hoe aterokalao fa ny filazantsara zay toriana de mitory ny fifankatiavana hoe tiavina de ny fahavalonareo azy no zany de zao tsy de amy lafiny rehetra kory ny lazana hoe mifanohitra ny filazantsara sy ny fahendrena nentim-paharazana malagasy misy tokoa mifanoherana tsy didika hevitra zany mazava ho azy fa misy koa lafiny zavatra sasany amafisy ny filazantsara no zany de avako malala ny filazantsara toriany ny fiangonana de filazantsara manova ny toe-tsaina manova ny toe-tsaina iamafy kokoa amin'ny fifankatiavana mihamanatona bebe kokoa ny namana mandala kokoa ny rariny sy ny hitsiny aza fa mihoatra noho zany ny filazantsara de mametraka ny olona ho tonga zanak'Andriamanitra ka atsiaro fa ny fiainana voalohany indrindra de ao am' Jesosy ny fiainana de ao amin'Andriamanitra afako ampianariny ty boky Nehemia zany itsika atsiaro fa ny amin'ny hoe ady amin'ny fahantrana ny amin'ny hoe vahaolana amin'ny fanarenana sy ny fanamboarana ny toe-karena sy ny fiarina de zao manomboka amin'ny zavatra ara-panahy io manomboka amin'ny ara-panahy io manomboka amin'ny fiovan'ny ara-panahy zay manjary fiovan'ny saina de manjary fiovan'ny fitondratena sy fiovan'ny fiarina mihitsy ary ny fomba fiarina fa ny faharoa zay asehon'ny boky Nehemia eto afako malala ny hoe mitory ny filazantsara
mikelena ny fitondrena filazantsara zao miezaka ho modely ny kristianina, miezaka ho modely alay tahaka ny kristianina, ny mahomby indrindra de ny modely alay tahaka. Tsika malagasy rehavako malala de isan'ny firenena mora mandray zavatra, tsy ataoko hoe mora makatahaka fa mora mandray zavatra. Ny malagasy any de tia mandiny zavatra, ny civilisation malagasy any de civilisation tia mandiny zavatra, mamakafaka zavatra, mandeha ho azy amin'ny malagasy mihitsy zany toetsainy zany hoe tia mandiny zavatra, observateur. Ary hitatsika fa zavaboary de voadiniky ny malagasy tsy prieny mihitsy. Ny zavatra ny fahendrena malagasy de miaingy amin'ny fandiniany ny zavaboary, ary io mahatonga azy ho mora mandray zavatra na makatahaka amin'ny zavatra tsara. Hitatsika amin'ny fiarahamonina zany, olona anankiray no manao varotra mo fitopaina sitibera androany de raha afaka ray volana de be ny olona makatahaka an'iny. Olona anankiray no manao taxi moto na manao moto taxi ohatra dia lasa misy manao taxi moto be dehibe. Olona anankiray no manao telefona taxifona dia afaka ray volana de be dehibe manao an'iny. Olona anankiray no mahita hoe tsara ty loko trano ty any ambanivohitra mavokely, vetivety kely de mavokely daholo lokon'ny trano rehetra. Olona mora tefena, mora makatahaka tahaka izay ny malagasy, mora maka modely izy. Mora maka modely izy. Fa raha ohatra ka na amin'ny fambolena io fantatry ny tantsaha mihitsy zany hoe maka modely zany, maka tahaka zany. Tsy de tena mora mandray loatra izy raha menao lesona hoe zao ny fomba fambolena karaoty, zao ny fomba fambolena voasary, zao ny fanaovana grefina zavoka. Raha tenenao an'izany izy de miainy fotsiny izy, fa tsy ataony zany. Fa rehefa hitany fa mety lay ataonao de rapitran izy de maka an'iny, de alainy tahaka iny hoe zany nahita tary fa tena mety le zavatra ohatran'izao. Io toetsaina tena malagasy mihitsy. No zany de zao, raha ohatra ka manao modely tokoa isika, pino de zao miova vetivety ny toetsaina. Raha ohatra ka manaiky modely isika, tahaka izay nataony Nehemia, manomboka any am-pitarika, asa loham-pianakaviana io, asa ny mpampianatra io, asa ny mpanabe io, asa isika kristianina io, manomboka amin'ny hoe ndehitsika anao modely ho alay tahaka amin'ny fitiavanamana, amin'ny fahafoizana, ary raha samy manao zay mety ho tandrify avy isika. Fa tsy hoe iandrasana ranona sy ranona, fa samy manao zay mety ho tandrify azy ny isam-baravarana, tahaka izay ny taoma Nehemia me modely, fa ny taonany tsirairay izy hanao zay mety ho tandrify azy. Ary raha samy manao zay mety ho tandrify atsika avy isika de misy vokatra le avako malala. Fa ny mitranga de zao, ndraindray tsika mitaky ny hafa fa itsika tsy manao, mitaky amin'ny hafa fa itsika tsy manao. Manao hoe nareo no tokony modely fa zay tsy afaka no modely mihitsy. Tokony ho miezaka ny raha izay fiaraha-mientana zay ny amin'ny mpino tonga modely no asehon'ny Nehemia. Araka antsika mindiny fa 4:1 mosomany hoe efa ty ambadika kely nylay toko fahavalo mofinaina. Fa ny farany de zao rehefa ko malala, ny filazantsara izay itoriana tsy hoe manova toetsaina ihany, tsy hoe filazantsara manify atsika ho tonga modely ihany, fa izao rehefa ko malala filazantsara mampijoro atsika amin'ny fahamarinana. Zava-dehibe ny hoe mijoro amin'ny fahamarinana isika. Ny filazantsara de mitaona atsika hijoro, samy teny, samy mijoro amin'ny atao hoe fahamarinana. Engany rehefa ko malala tariny tompo amin'ny fanahiny isika manoloana zay mety endrika krizy madinidinika any amin'ny fiarahamonina any, de mitaky filazantsara toriana sy iainana ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misaoranao zahay fa Andriamanitra famindram-po ianao. Ny taonanay iaina ny filazantsara. Ny filazantsara zay manova saina, manova fo, manova fanahy satria tonga zanakao zay ny amin'ny Jesosy. Tao aminao zahay ho modely alay tahaka satria ny filazantsara de velona ka manjary manefy anay ho tonga modely no Jesosy zanakao tafinay. Ny filazantsara zay toriana sy iainana de mampijoro anay ho vavolombelon'ny fahamarinana amin'ny atao, amin'ny asa. De jereo tompo ny kristianina tsirairay, ny mpino tsirairay, ny vita batisa zay efa nandray zany filazantsara anao zany ho vavolombelonao amin'ny fitiavanamana, amin'ny fahafoizana. Jereo ny tanindrazanay
izay hitanao ny fantrana sy ny krizy mitranga etsy sy aroa isaparitra, ny fahasahiranany isam-baravarana, ny tsy fahamarinana miseho amin'ny sehatra maro samihafa, de amindrao fo zay tompo omeo kristianina modely, omeo mpino modely ary omeo kristianina mijoro mpino vavolombelony fahamarinanao. De aza velanao ifampiandry zahay, na aza velanao ifanjana manoloana ny fantrana fa atao am'izay tompo hijoro vavolombelonao. Atao amy tompo atsiary fa samy tompon'andraikitra, ny isa tokantrano, ny isa mbaravarana, ny mpino tsirairay manana adidy hijoro ho vavolombelon'ny fahamarinanao. De meteza anjaka amy tanindrazanay, meteza anjaka amin'ny isa tokantrano, ny filazantsaranao ane iainanay, de filazantsara velona ao am Jesosy tomponay, zay velona mandrakizay, tianay, mamonjy anay. Amen.